Dimy amin'ireo varika 12 eto Madagasikara no napetraka amin'ny timbre na hajia vaovao ny postra malagasy. Iray amin'ireo ny microsebus Jonai. Araka izay anaran'izay dia ny fikarohana natao ny profesora Ratsimbazafi Jona no nahitana azy. Mialany tamingana ny 570 isanjato ny varika eto Madagasikara. Tsy mbola tara raha vao iaro azy ny rehetra, hoy ny profesora. Ny tsika izy 12 zanatany ary tokony ho reharentsika zany fa tsy olana ho atsika ka za mihitsy somanatena fa raha miasa tsara tsika dia ho avitra ihany izy ireo ary zay nirana raotiko tsy mety amiko zany hoe amin'ny fotoana hitantanako misy varika anjavo. Asandratra sy apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny mpikaroka malagasy, hoy ny tale generalin'ny poste. Fametrahana ny manam-pahaizana malagasy sy ny mpikaroka malagasy amin'ny toerana tokony ametrahana azy. Fanao ny postra maneran-tany ny mamoaka timbre anankiray ho an'ny olona malaza, tena malaza, fa tsy hoe ny olona malazaraza fotsiny. Tafiditra ao anatin'izay sokajiny olona malaza, tena malaza izay ny professeur Ratsimbazafi Jona, dernière découverte amin'le varika, le microsebus Jonai, izay professeur Ratsimbazafi no nahita azy io, dia reharehantsika eto Madagasikara no nahitana an'io zavatra io ary izay no nahatonga anay postra malagasy namoaka timbre mitondra ny sarin'io microsebus Jonai io mba hampahafantarana ny eran'izao tontolo izao fa manan-karena isika amin'ny resaka varika zany. Miezaka manao izay hampamiratra ny Madagasikara any ivelan'ny ministeran'ny postra. Io anisan'ny tena arenantsika atoavany mpizahatany eto Madagasikara. Ny anjaranay zany ny ministera sy eto amin'ny postra malagasy dia manampy amin'izay fifaneraserana amin'ny any ivelany satria ireo timbre reo ihany koa dia azo ampiasaina any ivelany raha ny tena marina ao anatin'le mampamirapiratra ny Madagasikara zany eo amin'ny sehatry eraisam-pirenena. Timbre vaovao iray tapitrisany natonta izay olaniana ao anatin'ny heritaona.